Fanapa-kevitra tsara miaraka aminao Kristy. Misaotra fa satria mbola tsy nahita fitiavana tahaka amin'ny fitiavanao izahay. Ilay tia amin'ny fotoana rehetra, ilay tsy manary amin'ny fotoana rehetra, ilay mijery anay amin'ny fotoana rehetra, ilay mamela eloka, ilay manasitrana, ilay mitaridalana, ilay mampatsiahy, ilay mampahery, ilay fahazavana anatin'ny ainay tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny teny rehetra izay nampitondrainao mpanomponao nandritra ny herinandro indray Jesosy. Tsapanay hoe ahoana tokoa moa ny fiainanay Jesosy raha vao tsy misy teninao. Tsy mety Andriamanitra. Tsy afaka miaina ivelany sitraponao zahay satria efa anao zay Andriamanitra. Misaotra ihany koa ny amin'ny rehetra izay afaka manatrika izao fotoana izao. Misaotra ny amin'ny tsiraray avy koa izay afaka manaraka izao fotoana izao Andriamanitra. Aoka anao nikasika ny fony indray Andriamanitra, ka tsy ho fotoana mandalo fotsiny ity, fa ho fotoana tena fiovana ny fony tsiraray avy. Miova manahaka anao, miova tahaka anao Kristy. Ho hita fa eo amin'ny androm-piainanay dia tsy misy ny amin'ny tenanay intsony mitarika anay, fa ny fanahinao Andriamanitra no mitarika anay tsiraray avy. Ahafahanay ahatanteraka izay tena sitraponao Andriamanitra ray. Ilay miafinao am-ponao, nao ka hiarihary eo amin'ny vavanay tsiraray avy. Ilay miafinao am-ponao, nao ka ho hita eo amin'ny fitondrantenanay tsiraray avy Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra indrindra ny amin'ny asa sy ny fianarana, ny fanadinana izay natrehan'ny mpianatra ny BEPC tamin'ny herinandro iny. Misaotra Jesosy ny amin'ny ray aman-dreny izay afaka nanohana ihany koa, mitondram-bavaka ihany koa. Misaotra satria navelanao mpiara-miombona antoka izay ho amin'ny fanatanterahany sitraponao eo amin'ny fiainan'ny hafa Jesosy. Misaotra indrindra fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao. Anao ny voninahitra, anao ny dera, anao ny laza, anao le fankalazana mandrakizay. Alleluia. Andaontsika samy mivavaka amin'izao fotoana izao mivoninahitra izy ankalazao ny anarany masina. Aza vela isy zavatra fa idera eo amin'ny toeranao. Aza vela isy isolo ny toeranao eo am-piderana. Foka ianao mihitsy ny andray an-tanana, ianao mihitsy ny ideran'Andriamanitra eo amin'ilay zavatra atrehanao io mihitsy. Tenenao izay Tompo misaotra anao fa tsara ianao. Mety ny fitondranao, ary tiako ny fitondranao Jesosy. Tsy tady Andriamanikafa ankoatranao fa ampy atanteraka ianao. Ianao le antom-pisiko, ianao le fiarovanao ianao le fitariana Jesosy eo aminao ny tena tiako toerana mandrakizay. Amin'ny anaranao Andriamanitra ray, voninahitra ho anao mpanjaka. Amen. Amen. Daontsika hitehaka ho an'i Jesosy raha sitrakareo voninahitra ho an'Andriamanitra. Daosokavantsika amin'ny bokontsika amin'ny Salamo fahaenina ambin'ny folo andininy voalohany sy ny faharoa. Salamo fahaenina ambin'ny folo ny andininy voalohany sy ny faharoa. Salamo fahaenina ambin'ny folo ny andininy voalohany sy ny faharoa. Izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: arovy aho Andriamanitra, fa mialoka aminao aho. Hoy izao ny amin'i Jehova, tompoko ianao, tsy misy soa ananako azo arina aminao. Amen. Hivavaka tsika. Eny raha eo, tsy hahita tahaka anao zahay. Tena marina tsy hitady ankoatranao tsony izay Andriamanitra fa ampy anay ianao. Ny isan'andronay dia tianay ho fenohina anao mandrakariva. Ny vavanay, ny fonay, ny mombanay Andriamanitra, tsy tianay isy zavatra hafa mivoaka amin'ny vavanay ankoatran'izay ny fanarana taminao. Tsy tianay hiteny zavatra ivelan'ny sitraponao izahay Andriamanitra, na isaintsaina zavatra ivelan'ny fitarianao. Aoka ny teninao Andriamanitra no amonto ny fona tsiraray avy. Ka na aiza toerana andehananay Andriamanitra, dia ho hita fa ny tenin'Andriamanitra no miasa ao amin'ny fiainana tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy tarindra ity fotoana ity, aoka fotoana manokana izay hikasihanao ilay miafina indrindra izay nafeninay indraindray ao anatin'ny fonay Jesosy aoka ianao Andriamanitra no hitondra ny fahazavana anatin'ny fonay tsiraray avy, ka tonga anay olona voaova ny teninao, maneho anao amin'ny antsipiriany isan'andro. Amin'ny anaranao Jesosy Alleluia. Amen. Andaontsika hitehaka mafy an Jesosy raha sitrakareo Asy hitehaka mafy an Jesosy dia tonoa ny fiadanan'i Jesosy amin'ny olona eo akaikinao ho an'ny olona eo arina, ny olona eo aloha, tonoa mihitsy hoe fiadanan'ny Tompo ho aminao manokana. Alleluia. Andaontsika androany tena mihetraka an'izao fotoana izao ho an'i Jesosy, hiakohaka amintsika, mihetraka amin'ny fiainantsika ray manontolo eo aminy. Hitentsika hoe Jesosy mino anao
apetrako indray ny momba rehetra ny fiainako eo ampelatanana hanao koa doria Jesu mino anahy hanao manontolo nyantony velomako sy nyantony rako de hiana averitsika indray mandeha indray antananao Jesosy antanana ho apetrako izay ny momba ay rehetra Yarati naizaleanao nautsikinato hatukianao amini lalanao reteni fikasana Hallelujah.
Zay Jesosy androany isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa minitra isa-tsekondra Tompo milanao. Lazao isan'andro Tompo milanao, isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa minitra isa-tsekondra Tompo milanao. Ny foko ny saiko ny fanaiko Jesosy, ny foko ny saiko ny fanaiko maniry mafiana, tsisy toerana takaziko eo anilanao, eo akaikinao iantompo no mahatsara itoeranao. Isan'andro Tompo milanao, isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa minitra isa-tsekondra Tompo milanao, isan'andro Tompo milanao, Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa minitra isa-tsekondra Tompo milanao. Ny fony saiko ny fanaiko, ny saiko ny fanaiko maniry mafiana, ny panzinanao fanafana Jesosy. Fa eo akaikinao ianto, eo ianto Jesosy. Itoetra tsy ananay, itoetra. Isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa minitra isa-tsekondra Tompo milanao, milanao.
misaotra Jesosy. Halleluja. Androany zay Jesosy disponible ho anao tanteraka. Fanahy masina tonga soa eto ianao. Fanahy masina tario izay. Fanahy masina hoeto izay. Fenoy izay. Ataovy izay tianao atao aminay. Manaiky izay androany. Halleluja. Fanahy masina tonga soa eto ianao. Mandray ianao izay. Fianao no andrandrainay. Milanao ny fonay. Fananiry mafy ny fanatserana. Averitsika indray mandeha indray. Fanahy masina tonga soa eto ianao. Tonga soa eto ianao. Mandray anao zahay. Raisony toeranao. Fianao no andrandrainay. Milanao ny fonay. Famaniry mafy ny fanatserana. Aby mameno tanteraka faetianao. Tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao. Mitondray fiainana topao anatiko ao. Fanahy masina mamiko indrindrana. Avy fanahy masina. Tsy ho feno zavatra fao afa-tsy mitondray fiainana. Fanahy masina mamiko indrindra. Mandeha indray. Avy mameno anao. Tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao. Afa-tsy topao anatiko ao. Fanahy masina mamiko indrindra anao. Fanahy masina mamiko indrindra anao. Mamiko indrindra anao. Mamiko indrindra. Mamiko indrindra anao. Fanahy masina mamiko indrindra anao. Halleluja. Mamerina ny tera sy laza ho anao zay. Andriamanitra masina indrindra. Mendrika ny tera, mendrika ny laza, mendrika ny azo voninahitra mandrakizay. Tsara loatra ianao. Mendrika ny tera sy ny aza. Asandratra ny tananay ho anao. Sunshine in town, I know.
merenana voninahitra an'Andriamanitra ny tsoroko eto. Tsy haiko izay nahazo fa tamin'ity taona ity, tamin'ny volana mena nomboka mety eo nampatsiahivin'i Jesosy tamiko 7 taona vadianay mivady. Tsy mbola ny fetehan'izany na tamin'ny 1 an na 2 ans, tsisy. Ary nandritra n'izay 7 taona izay ary tena samy nanao izay tiany atao ny farany, efa tsy zavatra nandeha intsony. Dia kay izay ity nampatsiahivin'i Jesosy herintaona nanao croisade tany Fianaratsoa, eny an-dalana izay ny tenenina hoe niditra hôpitaly papi. Dia efa nijoroako vavolombelona teto moa ilay hoe lazain'ny dokotera tsisy hevitra fa podika tanteraka ny atiny, podika tanteraka ny rany satria izy nisotro. Dia nefany noho ny voaka izy natao ny bilan verina normal tsisy ninona intsony, ary hatramin'izao izy tsy mihinam-panafody amin'izany. Dia tsaroako izany manana be andry saotra Jesosy fa reny ny adalàna nataonay papi dia tahirizinao ny zanakay. Mivoaka kristianina daholo, manara-jianao daholo izy enim-bavy,
nomenao zanaka endry zavokely fa mapolo maro. Dia ozy izy tamin'ny ankizy tena natsara reto fa andao mba fetena ny anniversaire 40e anniversaire nesy papy fa toa ohatrany fampiverina ihany ko ty izay roa farany. Dia tonga dia taitra be daholo. Taitra daholo ataony iny andao atao mihitsy atao mariage nareo sy papy. Taitra be teo daholo zany. Atao manao akanjo fotsy, ataontsika tsara be, tena mariage. Dia tsy manao ininona nareo roa, ny akanjonareo roa ihany le toanareo roa fa zay miantoka ny rehetrarehetra. Nandeha ara dia hoe ovinany atao dia andao atao amin'ilay daty mihitsy 31 mai. Tena ataontsika amin'io mihitsy le izy, io le 40 ans. Dia nandeha. Dia tsy haiko koa fa le ankizy zay manangona ny vola fotsiny fa neny ihany no mitantana. Dia tsy aloha ianareo ihany aneny mitantana. Akaiky ary ty andro efa tena hoe akaiky kely sabotsy le izy laka misy reto tsy ampy be da be le vola versé aty par rapport amin'le dépense. Dia tsy manino io any. Dia Jesosy andeha ho aza aloha andeha tena olona manao marina dia indra na aloha za koa tsy haiko izay nahazo anao fa nandeha nanao vakansa tampoka tamin'ny Maurice zany aho zay Jesosy maninona raha nyteneninao talohan'le nandanako tany Maurice le izy zao tsisy tsony. Dia indra na ho tena misy teny amiko hoe ka mitambavaka fotsiny ny zanakao fa Jesosy manao an'io fa tsy hainao tsy ny zanakao. Dia niaritra fa fotoana anaovana nira raha io pakasary jus le ankizy raha ankizy tsisy vola ngiato fa inona ozy izy nareo mihoatra ny 2 millions d'ariary natao ny koty no ny tonga moa zay dia lasa tany ambato zay mivady andao andeha tonga tany mihoatra ny 2 millions d'ariary nataoko ny koty ty ny vola namen'ny ankizy ary reto ny vola mivoaka raha ny tokony izy tokony hoe dette be zay fa nisy 2 millions mahery d'ariary tsy fantatro hoe avaiza fa nitronany nanontrona ny havana nanontrona ny namana nanontrona ny ankizy tena hoe nampiasain'Andriamanitra daholo dia vita soma tsara le mariage dia mifankatia tsara zay roa. Dia mbola mahazo toizina hono zavatra anankiray koa zany tsy roko vavolombelona hainao rehefa tena Andriamanitra mihainy vavaka. Dia hainao rehefa mivavaka io mametraka ny journée anao amin'Andriamanitra dia tsy hoe zavatra kely ihany ny ataony na zavatra be fa za zany indraindray zany ve hoa dia ho angatahako an'izany elingelenako an Jesosy. Ohatra hoe zany ve dia ho angatahana fa alao atao fotsiny. Fa indray mandeha any Ambatondrazaka moa zay mba mivoatra be misy anay dia mamanga namako azy zany dia nitsiritra be fa ny jardin potager any misy vita brique daholo ny manodidina an'le jardin le fambolena légumes zany. Dia za koa nefa mba mamboly légumes ao tanànako fa samy mandehandeha samy mitady endry zareo. Dia ozy izy Jesosy mba tiako be raha mba vita ohatran'izao jardin potager ako. Tonga any an-trano aloha ianao dia tsy manam-bola voalany avy nanao raha dia tsisy le vola dia tsisy dia za fantatra fa zavatra tsy ratsy zany zavatra fa tsy manina Jesosy fa manaraka tsy maintsy omena rehefa miakatra mivokatra amin'ny manaraka manao tsika. Nisy vola dia nanontaniana aloha zany le marina firy ny brique ilaina jerena be da be dia ohatrinona ny brique iray any Ambatondrazaka ireo olona efa 200 mahery ny brique iray akoatra ny frehany tsy manam-bola n'izany tsika. Aloha Jesosy mipepe tsara nisy vola tonga tampoka indray tena le montant dia fa nitronany ity fa andao atao le zaridaina ny tady brique 40 km à la ronde tsy nahita na brique iray ary fa tsy fiakarany brique zao fa manao vary ny olona any. Dia fa sitrapona raha za taloha zany na tonga ny Moramanga ary maka brique tao tomiko raha za taloha fo za Jesosy misy zavatra tianao ampiasana an'ity vola ty ngamba ho dia alao hipetraka. Ny pitsy maraina mandeha maka vody hazo vody voankazo zay mipetrapetraka dia manao ohatr'izao ny tongotra misy brique eto ambany tongotra aty miora le brique ery ambody sakomanga dia eo zany ohatra misy brique ato zany ty ve hoa zavatra ho azo ampiasaina dia natsoky le mpanampy io hoe skiro na brique iray manontoloka iny tao anatiny tena brique tsara be sady brique tamin'ny manga tonga dia skiro ireo dia ireo ny atao fefin'ny parterre fa ozy izy nareo tena
disy le partera dia tena tsisy briky ray tavela tsony teo fa tena lany tamin'le partera ny briky rehetrarehetra. Mbola maso manao farany zay moa zany any Ambatondrazaka 40 kilometre any Ambatondrazaka any ambanivohitra misy anay. Dia afa harivariva amin'ny telo sasany amin'ny efatra hoe dia nisy olona mandondona aminay mivady dia hoe izao re mba andovon'izay fa nanala gym baka ankeo ty zazy ty tany mora rano a dia safotra tany amin'ny 7 maraina amin'ny telo izy ny tonga aminay safotra tany ozy izy dia tsy velona hatramin'izao dia nentinay tao amin'ny dokotera tao ambadika tao dia hoe hoento any Ambatondrazaka fa tsy possible tsony io dia amenao izay ohatriny ankaramanao zay carburant fotsiny ao amenareo fa zay vonjy aina dia nandeha zany dia miditra anaty tomobila dia nentin zareo avy amin'ny Kubota avy any le zaza zany dia niditra tao aoriana dia saika efatra ary zareo zany hoe mama sy dadan'le zaza dia mpampianatra dia anadan'le mamany izy zany hoe tsy afaka ao fa papi tsy maintsy miaraka amiko satria alavitra be sady maizina hoa dia matahotra dia nijanona zany ny mamany dia nanome vola le olona ty ozy ny vola ty eninalina ihany ho amena mahavitanay le retour dia mandeha le zaza tena mitrena fonina Jesosy miteny hoe tsy ohatry ny omby akory fa feo mbola tsy indre mandeha na enoko an'le feo ny alaina le zaza taizako tao an-trano ny alaina dia maty mihitsy dia izay feo izay no mivoaka tamin'le zaza dia ny masony miakatra be za zany mitondra tomobila fa tsy haiko tsoa fa hitsakitsako fotsiny daholo le lalana ratsy be dia tsy haiko izay mahazo anahy fa za ty tsy mahay mivavaka amin'ny teny fa ninona dia na isakafo ara dia indramiko ry ana hoe zavykeliko atao mivavaka raha misy vavaka dia za tsy mivavaka sady tsy miteny ivavako fa atao-poko any fa tsy haiko izay nahazo fa ny vavaka amin'izay ny voako io vavako tena tsy nangina dia izao ny zavatra miverinao foana tsy izay hitako tsy hoe hitako hoe fa mialaina ohatr' izao nonao fa zay ianao zay Jesosy manasitrana fa zay sitraponao dia ataovy amin'ity olona ty zazy ty raha fa tianao rehefa fantatra hoe izao ny fotoanany dia tsy mihina Jesosy fa zay sitraponao fa ianao mpanasitrana le raha matoam-pampianatra ty fa miandry fotsiny topy fa izy keo fa mivavaka koa ambadikeo fa tsy samy teny zany mianatra anahy zany fa vao ny teny nivavaka tsy nanginy zay roa mandra 40 kilometre 30 minutes ny navitana anazy le rangamo ny tentena mahay mitondra tomobile ianao madama za zany teny Jesosy nitondra antsika tamin'iny dia napetraka fotsiny satria hariva ny andro dia lasa izay nody dia izay moa sapanana zany ny tanànanay dia isa maraina mijery ny ferapara zany amin'ny tanàna manodidina tsy maintsy mipetraka eo aminay foana dia jery isa maraina dia tsisy misy maty foana fa jereko olona efa 20 taona ohatran'izany tsisy herinandro après amin'izay hitako le dadatoany herinandro après mahery dia izy nanahoana ho le zaza sady mangovongovotraina zany dia izy misaotra ny tompo fa tena nasorona androany ny oxygène herinandro après zany izy vao natsiaro tena dia tsaroko le fianarantsika any amin'ny sekoly zany hoe tsy voatery hoe andeha hanao tafika masina hoe tsy voatery hoe andeha fa na le fijoroana ary satria mamenatra milazan'izao zavatra izao nefa zava-misy ao aminay zany manana-panampy avy any am-bato izay dia ireo raha marary herinandro any izy mody mitsabotsabo tena ty amin'ny dokotera fa tsy maintsy mody zareo any izy no mitsabo tena dia tsy tahi tsara olona tsika fa tsy fantatra fa tena za zany dia za moa mba manana pastera eo natrany saotra ny tompo dia mitelefona zany hoe pastera inona ny tokony ataoko na ny anaran'le zaza raha tsy haiko dia izy hoe neny raha hitany neny ozy izy dia asavy manolo tena ho an' Jesosy izy asavy manolo tena ny ray aman-dreny dia efa vita teny ambony tomobile zany resaka rehetrarehetra zany tsy zavatra eritreretiko tsy zavatra efa dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa velona soma tsara le zaza izy no nitsabo azy dia saotra tompo dao teka mafan Jesosy alleloia velona Jesosy any mamelana reo anao fanamariana kely fotsiny satria tsy vitsy amintsika fa maro rehefa ohatran'ireny ao anaty témoignage ohatran'ireny dia rehefa miona amiko atsy dia miteny hoe pastera fa maninona rehefa ianona no makeo dia miteny ela be rehefa ianona no makeny
fa mitovy daholy ny zavatra resahako anareo rehetrarehetra hoe fitinina le izy. Nahazo nanao témoignage anankitelo izy satria izy rery no nisoratra tamin'ny témoignage dia lasa n'le fotoana zay ampitiavana zay fa velona Jesosy dao tsika hitsangana hisaotra an' Jesosy fa tena hoe tokantrano vao 2 ans de mariage ory izy ry zareo dia tena nikorotana tanteraka, tena hoe nikorotana samy nanao zay fiainany. Fa Jesosy niandry taty aoriana taty dia navery an' Jesosy tamin'lohan'ny mitiafa mafy ho an' Jesosy. Lasa tena mifankatiry zareo. Alleluia. Possible ny zavatra rehetrarehetra mety mieritreritsika hoe efa potika nananana, fa rehefa eo Jesosy, rehefa mihazakazaka makeo amin'i Jesosy dia Jesosy mampitambatra indray mpandeha. Alleluia. Fa voalombelona teo koa hoe nisy raha ny totaliana ny vola lany dia nioatra noho ny vola nangonina, nioatra 2 millions d'ariary. Avaiza zany le 2 millions d'ariary? Tsy takatry ny saina ny fahalebiazan'Andriamanitra. Amen. Tao anatin'le izy teo ihany koa dia hoe ataoko hoe famoronana briky ve sa fitehirizana briky efa ela be tany, ohatra ny impossible zany hoe le chiffre exact tsy latsaka ray tsy nioatra ray fa tena izy zay ny ilaina dia nitehirizan'i Jesosy napetraka Jesosy tao ambanin'ny tongony. Alleluia. Hatramin'ny détail kely eo amin'ny fiainanao mety tsika indraindray mieritreritra hoe aleo rangatsy zany koa ve dia ilaina an'Andriamanitra fa zavatra vitanao zany tonga dia ataovy. Ohatra ny hoe zavatra vitanao fa zany koa ve dia indrasana an'Andriamanitra. Fa mihaino ny etaetam-ponao Jesosy, mahaliana azy na dia ny zavatra kely indrindra ao anatinao ary. Ny olombelona mety hoe fa Andriamanitra izy tianao izy, tiany loatra ianao dia asehony hatramin'ny détail kely indrindra. Fa na dia resaka briky ary dia entiny karakarana sy anaporofona fa tiany ianao. Ankoatran'izay zazakely tena hoe efa manariaina. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ilay situation fa lasa nainy vavaka ny teny le madama. Alleluia. Andao le tiaka mafy an' Jesosy. Mino ahako fa tsy andry situation na toe-javatra ohatrohatran'izany ianao vao hanokatra ny vavanao. Zao tsika rehefa hivavaka rehefa aveo hisaotra an'Andriamanitra dia be da be no mivavaka ny etsaina. Ohatrany hoe mihaino an'le vavaka ety aloha ve sa fa eto tsisy mpihaino vavaka fa Andriamanitra no mihaino vavaka. Sakafo ny vavanao. Aza miandry olona hitrehana eo akaikinao vao hisaotra an'Andriamanitra fa na izany aza izy ny tompony aina. Ozy izy maman'ny pasteur Bobo teo hoe tsy izay tenen'ny olona tsy izay hita amin'ny masontsika fa misy Andriamanitra ao. Amen. Aza mijery situation. Ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra. Asandrato ny tananao dia sakafo ny vavanao fa tsara izy. Tsisy zavatra koatra ny tsara izay eo amin'ny fiainanao. Jesosy Kristy avy Nazareto, misaotra anao zahay, manome voninahitra anao zahay. Misaotra Jesosy fa tokantrano efa tsy antenaina intsony. Rehefa eo ianao dia misy fifaliana indray, lasa feno dia indray, lasa feno fitiavana indray, lasa feno câlin, lasa feno Jesosy. Misaotra Jesosy fa ianao tokoa ilay mpanangana ny rava, ianao ilay mpanangana ny maty, ianao ny mpamerina ny loniny. Misaotra ny amin'ny famatsiana Jesosy fa ianao ny tao ambadika izany, tsy izay vao homana fa izay ao am-ponao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitehirizana na ny famoronana briky izay efa niaritra ela tao fa amin'ny fotoanany dia avoakanao zany. Misaotra Jesosy fa mijery anay ianao. Misaotra fa miditra an-tsehatra na amin'ny zavatra izay eritreretinay fa ohatrany hoe manelingelina anao. Misaotra Jesosy fa tia anay loatra ianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fihazonana ny aina. Misaotra Jesosy fa lasanay nivavaka ny sokatra ny vavan'le ramatoa teo. Misaotra Jesosy ny amin'ny toe-javatra fa navelanao hitranga zany mba hisotomanao ny feo anay mba handrenesanao izay any anatin'ny fonay lalina. Jesosy misandrata. Misaotra ny amin'ny famelomana ny aina. Misaotra ny amin'ny fihazonana ny zavatra rehetra ho ao amin'ny sitraponao. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mamerina ny voninahitra ho any aminao zahay. Misandrata ray ho anao ny tera sy ny laza. Voninahitra mandrakizay tsika rehetra iarahanao hoe amen. Dia andao tiaka mafy ho an Jesosy.
Alleluia. Ndaontsika no fahofantanantsika any amin'i Jesosy isotra sika sitraka azy ny amin'ireo zavatra rehetra nataon'Andriamanitra. Ny hitany masosika, ny tsy hitany masosika fa ataon'Andriamanitra ny ambadika any. Za teteny aminao fa miasa tsy rendrena na matoro ny mpiambona anao. Tsy azontsika faritana amin'ny hita maso mihitsy ny fahaiza-manaony sy ny fikasiany fiainan'olona, satria tompony aina izy, tompony hery izy, tompony fahefana izy. Zany no antony mahatonga ny fotsika tsy mitsahatra mihitsy fa midoboka foana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra isan'andro, satria fatatsika fa miasa amin'ny famonjena mandraka androany Jesosy. Matsiaro ny tenin'ny tompo izay aho hoe zaho ozy izy miasa, ary ndraiky koa izy miasa mandrakariva. Alleluia. Mahita azy ao androany fa hiasa amin'ny fiainanao izy. Azoko antoko androany fa hikasika ny fiainanao manokana koa Andriamanitra. Eo amin'ny ara-panahinao, eo amin'ny ainao, amin'ny lafim-piainanao ray manontolo mba olombelona anao, sokafo fonao dia mitenena amin'Andriamanitra androany. Tompo, tonga eto ahako tsy jery olombelona, tsy hiaino olombelona, fa hiaino teny avy aminao. Sokafo ny foko amin'ny fanambarana androany. Andraisako fahamarinana indray, hizorako, hijoroako, hiainako, hiombonako amin'ny fahamarinanao mandrakizay. Mitenena amiko Andriamanitra, tenena Andriamanitra amin'izao fotoana izao, mitenena amiko Andriamanitra. Vonina ny haino anao, manambara ny sitraponao amiko fa mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ty hafa mafy an'Andriamanitra mahazo toerana tompoko. Alleluia. Alleluia. Androany sika resaka manokana mahakasika momba ny hoe ny toe-pony ny atao hoe mpiankohoka marina. Ny toe-pony izay atao hoe mpiankohoka marina. Androany hariva teteny aminao fa no avinao sy ny mahakasika anao dia tsy misy mihitsy ifandraisany amin'ny hoe mety amin'ny olona ianao na tsy. Misy fotoananao tia maritra zany ny fiainanao sy ny fiteza ny fiainanao, ny fiarahanao amin'Andriamanitra hoe mety amin'ny olona ianao na tsy mety amin'ny olona ianao. Aza fatra-pamaritra no avinao amin'ny fahatsarana amin'izay zavatra lazain'ny olona momba anao. Meteza fotsiny ianao ilay karazan'olona mandray miaina ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga ny fonao olay toe-po mety amin'Andriamanitra. Zavatra marina zany dia zao, tsika sady tsy mila sitraka amin'olona, tsy mitady fity amin'olona amin'ny zavatra izay ataontsika. Satria raha olona no ilantsika sitraka na ilay hitadiavantsika fitiavana, dia voalaza mihitsy eo amin'ny boky ny Galatiana toko voalohany izay ny 10:10. Olona va no ilako fity sa Andriamanitra? Sa mila sitraka amin'ny olona, fa raha mbola mila sitraka amin'ny olona dia tsy mpanompon'i Jesosy Kristy. Dikan'izay ny fiainam-panompona sy ny fandalovantsika eto ambonin'ny tany dia fiainana miaina amin'ny toe-po ifandraisantsika amin'ny fahakasitrahan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ataovy amen. Ianao zany mila tonga ho isan'ny olona anankiray mahatsiaro ao anatinao, fa tsy hoe le karazan'olona mitady fitiaman'olona vao mahatsapa hoe tsara sy mety ianao. Ny fahatsaranao sy ny fitezanao dia tsy miankina amin'ny fitsaran'ny olona anao sy ny fijerevan'ny olona anao, fa ny fahitan'Andriamanitra anao sy ny fijerevan'Andriamanitra anao. Andriamanitra tsy manome fankasitrananao mifanaraka amin'ny hoe iza moa ny tianao na iza ny tsy tianao. Ny tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainanao dia ny fonao sy ny fahaizanao mity tahaka azy. Ny tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainanao dia ny fonao sy ny fahaizanao mity tahaka azy, satria ny olona rehetra dia natao ho tiavina fa tsy handraisana valim-pity. Averiko mba tsy handiso fanantenana amin'ny fonao, mba hijoroana ho tsara ny sitrapon'Andriamanitra,
tsy atonga anao latsaka ao anatin'ny fiandrasana valipity amin'ny olombelona velona eto ambonin'ny tany dia ataovy slogan na fomba fiainanao zao fahamarinana zao ny olombelona rehetra dia natao hodiavina fa tsy andrasana valipity. Tezara aminao andro any arivo fa sarobidy amin'Andriamanitra ny fifandraisanao aminy, ny fimbonanao aminy, ny fiankofanao aminy. Noho izany raisiny andraikitrao eo anatren'Andriamanitra. Andraikitra hijoroanao sy arovanao ny fonao, tsy mora voaloto atonga ny fonao ho fo tena mety amin'Andriamanitra tsara, ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva tahaka ny fon'i Jesosy. Mafantatsika ve le fonana anan'i Davida ka nahatonga azy nolazain'Andriamanitra hoe olona araka ny fony. Raiso ny boky ny asan'ny apôstôly toko 7:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nanaisitra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany sady nanambara azy hoe izaho nahita ny Davida zanaky Jese, lehilahy araka ny foko izay anao ny sitrapoko rehetra. Andriamanitra ny teny nahita ny Davida mpanompo zanaky Jese hono izy lehilahy araka ny fony izay anao ny sitrapony rehetra. Hozy izy ny tompo Jesosy eto hoe tsy maintsy olona araka ny fony ny aloha vao anao ny sitrapony rehetra. Tsy maintsy olona araka ny fony vao olona anao ny sitrapony rehetra. Ny fatokian'Andriamanitra anao ihany koa dia misy ifandraisany amin'ny toe-ponao mety aminy. Izany hoe Andriamanitra tsy miara-miasa amin'ny olona manam-pahaizana sy manam-pahalalana tapitrohatra. Tsy mijery karazan'olona Andriamanitra, tsy mijery avo ny tsanganan'olona Andriamanitra, fa rehefa hifidy Andriamanitra dia fony tadiavin'Andriamanitra. Izay no mahatonga an'Andriamanitra sary-piaro amin'io fonao io, tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana fa avy ao ny hevin'ny aina. Hitantsika ny tantaran'i Job fa nabetsaka aza ny fahoriany sy ny amafy ny zavatra nylalovana amin'ny maha-Job azy. Dia jereo ny zavatra nitranga, ny zavatra nandrasan'Andriamanitra tamin'i Job vao namaly avy-roeny noho izay nananany teo aloha Andriamanitra. Ary Jehova namaly avy-roeny sy namerina ny fiadanany mihoatra noho ny teo aloha rehefa nivavaka ho an'ny sakaiza tsy tia azy izy, sakaiza naneso azy, sakaiza nanaratsy azy. Tiako fantatrao zany androany dia zao mihaino samy mihaino ten'Andriamanitra daholo zao tsika rehetrarehetra eto. Fa vitsy ny olona tena afaka hijoro anana an'izay toe-potakian'Andriamanitra hananana, dia izay koa no mahasamy hafa ny fomba isehoan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Misy te ho fa tsy afaka, tsy tafa mihitsy rehefa tonga ny testa. Na ny fomba na façon hoentinao hiatrena ny fanompona azy dia tatitio fa tsy miankina amin'ny fahaizanao tenin'Andriamanitra, tsy miankina amin'ny fanananao révélation, tsy amin'ny faniriana ahatonga olona manala na aradianao, fa tonga any amin'ilay toe-po ianao na tsisy anaraka tsony ary fa visy anisa tena iorona hiaraka aminao any an-danitra. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Zany toe-po zany sy ny mpanompon'Andriamanitra rehetra no tonga amin'izany tanjony zany, satria ny fanompona tsy asa fa fanjakan'Andriamanitra miantso sy mifidy. Betsaka ny nantsona fa vitsy ny fidiana. Ndao ny antsika hijery fa isika rehetra mahafantatra fa ny toetry ny fon'ny ray na ny toetry ny fon'ny renitsika ao atokantrano na ny toe-potsika koa miatrika ny fiainana dia fantatsika daholo. Raha mbola eto ambonin'ity tany ity anao dia fantatra hoe mety ny ataonao na tsy mety ny ataonao, mety ny ataon'ny ray aman-dreninao aminao na tsy mety ny ataon'ny ray aman-dreninao aminao. Fa ty David ty dia voalaza fa olona araka ny fon'Andriamanitra. Ary hozy Andriamanitra hoe
afaky ny anao ny sitrapoko ho Davidy io, ny sitrapoko rehetra ho vitany io Davidy io dôly. Salamo fafito amby roapolo. Inona ny zavatra nitranga? Alleluia. Salamo fafito amby roapolo ny andino fafolo. Zao nataony Davida: fa ny raiko amandreniko efa nahafoy ahy, fa Jehovah kosa ny nandray ahy. Na koa raha adika, fa na dia nahafoy ahy aza ny ray amandreniko, dia noraisin'i Jehovah. Fantatra Davida fa nahafoy ny raisiny reniny izy. Adino tany ampiandrasan'ondro Davida. Midika fa tsy mba misy olona tao an-tranony na tsiaro azy rehefa misakafo atoandro ry zareo, fa adino any ampiandrasan'ondro ihany izy ohatra. Ary tsy mety sy ndray mandeha na indroa fa imbe dehibe. Fa ny zavatra hitako nataon'ity lehilahy atao hoe Davida ity, dia tsy nakasika ny fony mihitsy izay fanadinon'ny rainy azy zay. Andriamanitra rehefa mamola volanao mpiankohoka marina, naseho ny tompo anahy mihitsy zany tao amin'ny fitokanako, ary latsaka ny ranomasoko. Satria metsapako sy raiko ny asaro-piaron'Andriamanitra amiko. Rehefa mamola vola olona Andriamanitra mpiankohoka marina, dia mampisitaka ny olona io sy miformena mamboatra ny olona io, tsy ho karazan'olona miraiki-po aman'olona. Tsy mametraka ny fony amin'ny olona. Famboarin'Andriamanitra io olona io tena iraiki-po aminy zato isan-jato. Mpiankohoka zany, mba hahatonga anao mpiankohoka marina zany, dia zao mila tonga ianao ho karazan'olona anankiray mananantoka ny fipetrahan'ny fiainanao eo an-tanan'Andriamanitra sy ny fitondrany hatramin'ny farany. Ny mpiankohoka marina ihany mahazaka sedry, mahalala ny antom-pisiny ao amin'i Jesosy mialohan'ny fotoana hiatrehany zavatra rehetra. Meko ohatra ianao, Davida tena adinony dadany. Ty zavatra anakatiny nanahitra anahako ao amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko fahinambin'ny folo, ny andininy faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo. Ary Samuela tamin'i Jese tapitra eto avokoa ve ny zanak'olahy rehetra. Manomboka amin'ny andininy voalohany mandrapatonga amin'ny andininy fahafolo, nasesin'i Jese daholo ny zanany hoe misy an'ity reto daholo, reto miprezanteny daholo. Fa da izy sy ny teny mihitsy ny hoe mbola misy anankiray any anaty ala. Tsy tsaroany Davida, fa Samuela no nilaza hoe tapitra hatreo ve sa mbola misy. Satria zay rahatrehan'ny Samuela rehetra ny lavon'i Jehovah daholo. Teto sy Jese no niteny hoe mbola misy ihany, fa Samuela no nanontany hoe tapitra hatreo ve. Fa zao no tiako ho fantatrao, na tsara ny nahafoizan'i Jese ny Davida, dia nampitombo ny fiombonany sy ny fireketam-pony tamin'Andriamanitra. Noho izany tsisy toerana ho amin'ny fankahalana ho an'izay manadino anao, tsisy olana ho an'izay manilika anao, fa tovy azo antoka fa manan'Andriamanitra velona ianao. Tsy ao an'Andriamanitra, tsy maretehaka mafimafy ao an'Andriamanitra. Rehefa rery teny ampiandrasan'ondro izy, tena ndray am-po ny fisin'Andriamanitra ho ilay tokana sady rainy reniny. Tamin'Andriamanitra zato isan-jato ny fireketam-pony Davida. Ndao ny antsika eritreritra ny toe-pony ondry tsy azy fa ny rainy zay manadino azy, any famille zay manadino azy, amin'ny ankohona zay nanadino azy no narovany, nanao takalo ny ainy mihitsy izy, nisambotra n'le ondry eny ambavany liona sy bera mba tsy ho faty. Samuela voalohany toko fito ambin'ny folo eo kaiky eo ihany, ny andininy faefatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy fa enina amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andro ny ondry ny rainy,
ary nisy liona sy bera tonga tao ka nalasa zanak'ondry teo amin'ny ondry. Tena niantsika azy aka namely azy ary azoko teny ambava ilay zanak'ondry. Ary noho ny andramatra izy tena zoniko tamin'ny sominy ary nasiko ka matiko. Liona sy ny bera samy novonoiny mpanomponao ary Filistina tsy mifory io koa dia tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaika ny miaramila an'Andriamanitra velona. Any amin'ny solontsika mandre vavolombelona ny adina atrehany tany anala fa tsy mba nijoro tamin'ny dadany izy hoe saika maty any rehefa sady arova ny fon'le rainy tsy tebiteby nefa ray manadino azy. Mba fantatrao zany ny sokajiana ho pekohaka mariny Davida, olona araka amin'ny fon'Andriamanitra satria ohatrohatra zany ny santiona ny toe-pon'ny olona atao hoe pekohaka marina. Ny atsehoana sy tsy rarahina azy na adino azy dia mijoro matoko foana miandraikitra n'izay zavatra nampandreketana azy amin'ny fony manontolo pekohaka marina. Mahafantatra ny lanja sy vesatry ny andraikitra izay nomena azy fa tsy hoe mitokony izy satria tsy faly ono. Tsisy irikaranofo hita mihitsy ao anatin'izany. Irikaranofo hita ao anatin'izany. Anehoany Davida hoe nalahelo izy satria nafoiny indraina. Dia hoe igafy kely fa avelako faty ihany koa iondriko za koa ve nitolona amin'io. Za rehefa dino aty amin'ny sisiny aty. Jereo masonao akaikinao tsy pekohaka marina zany toe-po zany hoe. Fa Davida eritrereto hoe ondry mitolomy le bera niady tamin'ny liona izy azahoana ondry ray eny ambava nefa eny ambava ny liona ozy. Ondry tsy azy. Mbola tsy fantatra akory ve hoe anjarandreo be ny lovany isahany Davida. Izy rehefa dino. Fosy izy Andriamanitra olona araka ny foko. Ohatrohatra zany ny toe-pon'olona pekohaka marina tadiavin'Andriamanitra. Efa nahita ny dikan'izay nitady izy. Fa tsy hoe Davida ny nahita azy. Ny olona rehetra averiko indray mitady an'Andriamanitra daholo firy miliary eto ambony tany. Fa vitsy ny olona tadiavin'Andriamanitra fa manana ny fony. Raha diky ny atao pekohaka marina tsy izay mitady ny tombo no amin'ny nofo na voninahitra ho azy sy laza ho azy eo am-panompona fa le manome voninahitra ny raina ho fady antoka eo am-panompona azy. Jereo zany toe-po zany. Masonareo veriko ve inona le toe-po mampekohaka marina antsika eo anatrehan'Andriamanitra ka tonga n'Andriamanitra hitady antsika. Satria mitady olona araka ny fony izy. Io le antsoina hoe pekohaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Aza ilika fotsiny any amin'ny teny tsy fantatra. Ny hoe fanahy sy ny fahamarinana. Fa ny fitobahan'ny fanahy manokatra ny vavanao hiteny amin'ny teny tsy fantatra. Anelanelana anao amin'ny fahafenon'Andriamanitra. Hifono eo amin'ny toeranao sy angataka eo amin'ny toeranao eo anatrehan'Andriamanitra. Fanampiananao ny teny tsy fantatra zay mahafanomezam-pahasoavana azy. Fa mihoatra lavitra noho ny mahafanomezam-pahasoavana ny teny tsy fantatra nampian'Andriamanitra anao. Ny toe-ponao marina sy mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Diky na ilika azy izay atao tsinitsinina dia tsy miova mihitsy le fahatsarana satria tsy avy aminao le izy fa avy amin'le izy. Ary io toe-po avy amin'io no mahaliana azy sy mampifantoka azy. Ary io no misarika azy hitady olona eto ambonin'ny tany ka na misy na ray ary eto androany arivo dia eto Andriamanitra. Eto izy androany. Ry olombelona kely sisa te lasa. Tsisy antony tokony mbola tonga anao na amin'ny fanompona na amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Atonga anao anadino anome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fahaizanao mampandefitra ny mombanao. Mampandefitra ny mombanao, mandefitra kely fotsiny. Nandraitsika adinotsika nisy fotoana andray mandeha zay. Nisy croisade tany a Dego mifanindry tamin'ny atsika tadidin'ny pasteur Zoma angamby iny. Fanindry tamin'ny atsika fa olona nanao croisade tany.
dia le toerana efa azo nifanindry tamin'ilay croisady dia hitako le mpanompon'Andriamanitra hoe tena mpanompon'Andriamanitra nety le nitoro-tany dia tsika nefa efa nahazo autorisation io toerana io dia mifanindry koa zany fa hoe efa tonga andry zareo fa tsika voahaingy dia tao anatin'ny foko zao Kristy mitoriana tsy fisehoana fahasoavana mpanompon'Andriamanitra no aseho amin'ilay toerana fa fanan'ny olona ovonjena amin'ny alalan'izay fantsona ampiasain'Andriamanitra ny fitsorantsika ilay toerana nomena an'ilay olona izay tokony nomena rehetrarehetra alao zany rehefa andeha ihany tsika dia tsotsika io croisade io dia tohanana izay ampahomby an'io croisade io satria tsy manana tanjona amoro olona anaraka ny dénomination ako zany mahatonga antsika tsy miantsoantso foana viana araka anay fa atao aminay ny tena izy ao amin'i Jesosy rery ny tena izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana noho izany atao fotsiny izay sain'Andriamanitra ataonao fa ataovy tsara kosa fa sao dia mbola misy zavatra tsy mety ao ventsika zay le tena union tadiavin'Andriamanitra le fiombona tadiavin'Andriamanitra ny atonga ny olona araka ny fon'Andriamanitra fo voasedra matsiaro ny lanja ny fisian'ny ara-panahy ho ambony noho ny programa hafa rehetra misy fotoana Andriamanitra mizaha toetranao na samy programa an'Andriamanitra azy dia mizaha toetranao Andriamanitra zay mahatonga ny tompo milaza misy fotoana izy nandray mijery hoe atraiza lanja anomezantsika voninahitra azy raharay azy zay ajako raha tompo ahozy izy aizy zay tahotra ny boky malakizy miteny an'izany fa Davida ry havana ray nahafoy azy ray tsy nahatsiaro azy ny mpanomponao ny andro ny ondriny rainy eny ambavany liona ny ondriny raiko zay nasainy nandrasako za amin'io adino za amin'io tsy tsarona za amin'io voailika mihoatra noho ny rahalahy rehetra ao an-trano za amin'io nona indraindray tsy mihinan-kanina za amin'io adindra fa misy programa ao an-trano tonga Samuel anositra mpanjaka hiabinadaba ny tiany rainy hosorana fa Davida tsy tsarona tapitra ny tony dia mahazo moto Samuel fa raha Samuel no ny teny hoe nga tapitra treo tsy ny toy ny tantara fosy izy Andriamanitra zay afeninao sokiriko ary zay afonao tadiaviko fa mihoatra lavitra no fitiavanao any Davida no fitiavako azy satria olona araka amin'ny foko tao izara aminao ao anatin'ny fotoana fohy anetsika ny ao anatinao ane fanamasina alalanao le tena atao hoe mpiankohoka marina zareo zany toe-po zany nanaitra n'Andriamanitra hifidy olona maty eo amin'ny nofo zany olony zany ary olony fitiavan'Andriamanitra kitsirany fotsiny tsotro zao olona tsy misaina zay ho an'ny tenany na zay ampisongadina azy fa mijoro mahatoky fidèle eo anatren'Andriamanitra mifo ho an'ny hafa tsy amin'ny teny tsara lahatra na révélation mahafinaritra fa mifanehoana eo amin'ny asa sy ny zavatra ataony anehoan'Andriamanitra azy fa olona araka ny fony izy zareo fa voasariky ny toe-po mety amin'ny Andriamanitra hifidy an'i Davida teto nahitako fa ny maso ny fon'Andriamanitra dia voasariky ny toetrany ny zavatra mahasarika ny mason'Andriamanitra sy ny fony dia ny toetrany ao anatinao fa tsy ny asa ny alona zay zavatra mpanaoviny Andriamanitra tsy tahitra amin'izany hoe grand miracle zany fa ny miracle amin'Andriamanitra ny toe-pon'olona efa mihodikodo eto ambonin'ny tany mbola misy olona misisika andohalika sy vavaka ho an'ny olona zay manilika sy mandrisy fanantenana azy
raha izy opportunité ny zavatra hitany masonao, raha izy ho tombontsoa ahafahanao mba maneho ao anatren'Andriamanitra fa mpiankohaka marina ianao. Mamelà ny heloko ny zanakao, mamelà ny heloko ny rahalahinao, mamelà ny heloko ny manodidina anao, mijoro tsara ao anatin'ny fotena miombona sy miavana amin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Somary eteka ao an'Andriamanitra. Mpiankohaka marina, olona manana ny toetra an'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny ady miseho mihitsy ny maha izy azy an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fijoroany zany olona zany. Zany ny tadiavin'Andriamanitra amin'izao andro farany zao. Ny marina, Andriamanitra dia mamolavolantsika ho fantsony fitiavany fa tsy raiki-po amin'olona, na iandro fitiana amin'izy na amin'izy eto ambonin'ny tany. Averiko, Andriamanitra dia mamolavolantsika ho fantsony fitiavany fa tsy raiki-po amin'ny olona sy andro fitiana amin'izy na amin'izy eto an-tany. Zany ny tena toe-po mpiankohaka marina fa tsy hoe toe-po sokafana ao anaty hira sy tenin'Andriamanitra fotsiny. Tsy fihetse-po an-dranomaso ao anaty hira no atao hoe mpiankohaka, fa toe-po voky Andriamanitra, feno Andriamanitra avy any amin'izay misy azy avy. Olona voavolavola sy voavoatra n'Andriamanitra hifanaraka amin'ilay zavatra takiny sy andrasany ny fiainany. Tonga eo fanatren'Andriamanitra, tonga dia mifankahita amin'Andriamanitra ho azy. Fa tsy hoe mavesatra avy any ianao dia terena ety elo ety anandran-tanana amankiro anokatra ny fona hoe tiako iana nefa tsy ampiny teny. Zany mihitsy. Non. Ny alalàna fa mpiankohaka marina ianao eo amin'ilay fotoana tokony hapakatra iny, feo ao anaty fo mangotrakotraka mangina vava. Mpiankohaka marina ianao. Le olona tena farany zay mankahalanao iny, vitanao mandohalika mitondra mbavaka azy fa tsy hoe vinibinitra avy any ianao satria mbola nanampitrotraka ny fifatoanao. Tena mampisaraka amin'Andriamanitra mihitsy, tsisy ifatoana mihitsy nareo. Tsisy an'izany, tsisy ifatoana zany. Fenona Davida tao anatin'ny ady lasa dolo mivady aman-janany. Ny fananany rehetrarehetra mbola nanangany efody resaka amin'ny Jehova. Ny fifantohana tsy ao anaty ady vao ifampitadiavana, fa ny fifantohana efa tanteraka ao anaty communion, fiombonana mialohan'ny fotoana hiatrehana ady. Amen sa tsy amen. Fiankofana zany fiainana fa tsy fotoam-bavaka. Fiainana amin'ny fiankofana fa tsy ao anaty fotoam-bavaka. Ary misokajiana fa mpiankohaka marina ianao. Le firam-baovao miboiboika ao azy. Halleluja. Miboiboika ao azy ny firam-baovao satria le zava-baovao ataon'Andriamanitra ao anatin'ny fonao, ara-pifandraisana sy fiombonana aminy, mampiboiboika sy mamoaka toy ny kiram-panahy. Ohatrany hoe izy natao kaloko an' Jehova, mamy dia mamy amiko ny miaraka aminy. Tao anatin'ny aizina ny fiainako, raha tsy teo ny tanany sitina ianao Jehova no ampinga sy batery fiarovana ho ahy. Normalako. Ianao vosotra mpanjaka ngaso le metraka anao hiakatra amin'ny trônina fotsiny zany. Venjena tonga tany amin'ny tany ny Filistina dia nody adala ohatry ny mamo. Zany mpanjaka n'Israely rehefa nitefen'Andriamanitra mba ho mpiankohaka tena izy eo anatrehany. Ny ady hatrehana, reo sedra maro samihafa lalovana, reo zava-mitranga rehetra tsy voatery afinaritra ny fo. Miseho amin'ny fiainanao dia lalam-panefena ananao fahatsapara ao anaty ara-piombonana ny fisian'Andriamanitra miaro anao, mitantana anao, momba anao, mba hampiraiki-po tanteraka anao amin'ny tsy misy nizaniza fa izy zato isan-jato. Zany mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe ozy izy Davida hoe adala zay manana an'Andriamanitra ozy ka manakalo azy amin'ny hafa. Ahita izy antsony. Alleluia.
Andriamanitra mamolavolatsika ho fantsony fitiavany mba tonga antsika tsy raiki-po amin'ny olona na hitady fiti amin'ny olombelona niza eto tany. Zany no tena toe-po-mpiankohoka marina, fa tsy hoe toe-po terena sy sokafana fotsiny anatin'ny fotoam-pivavahana. Tsy fihetsepo fa fiainana ny fiankofana. Zany no antony mahatonga ireo olona voasokajy ho lehibe sy ampiasain'Andriamanitra rehetra atao anaty baiboly nosarahany tamin'ny fon'ny olona akaiky azy indrindra. Mandana jereo i Abrahama. I Abrahama mialamitra ny raisiny reninao dia makanesa ny fany hitaiko anao, fampitady ihany tsika sy anao. Dia zany mahatonga ny Abrahama rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ka miverina taminy dia hahitan'izy indray tao aminao dia ao aminao ihany ny orenako. Amen. Dia ry Abrahama afaka mira hoe hatramin'ny farany ny antsika sy anao, hatramin'ny farany. Tena mavita miteny an'izany i Abrahama satria tsisy nizaniza ianteherany ankoatran'Andriamanitra. Zany ny mahatsara ny desert any amin'ny desert ny desert alefa any amin'ny haintany ianao, tsisy dadatoanareo ekinana any, tsisy nenito izahao, tsisy faravavy anamtamby, fa rivotra ny namanao any, hafanana ny namanao any, tsisy épicerie vidanan-kanina fa hoe eto amin'ny gony ny dolaranao anaovanondana, fa ny ankinanao tokanany miandrandra ny lanitra mba hisy mana misokatra avy any an-danitra ho arotsak'Andriamanitra ho an'ny zanany. Tsisy mihitsy ny kontakta na fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra raha mbola misy zavatra iankinanao sy anteheranao ariraka etan'ny fonao. Dia jereo fa reo olona rehetra atao hoe lehibe ato amin'ity fanjakana ity dia presque olona saran'Andriamanitra tamin'ny olona akaiky azy daholo. Tsy maintsy nisaraka tamin'ny Josefa aloha, Jakoba aloha Josefa vao tonga tany amin'ny anjara voatendriny. Moïse mbola kely dia efa navalan-drano tany amin'izay nalehany tany dia izay tondran'Andriamanitra azy ihany. Davida na fondrainy ho anam-piandrasan'ondry. Lazaiko teo koa i Abrahama. Andriamanitra dia nampisaraka ireo olona tena tiany ho atsangana sy akaiky ny fony. Iaisitra tsy iombona na iraiki-po amin'ny fon'olombelona akaiky azy, fa amboariny ireo olona 100 isan-jato ho anazy. Ka ny mpiankohoka marina dia mifakahitam-po amin'Andriamanitra mandrakariva satria mampahazo ainazy rehefa ianao no mifandray am-po aminy. Satria le karazan'olona tsy ianao izay tafotoana an'Andriamanitra mihitsy ianao. Fantatreo ny asarobidiny fisinina tsy hitany masonao azy. Misy olona tsy mahita an'Andriamanitra maso dia manao izay tiany. Fa raha sokajianao ho toy ny olona miara-monina aminao isan'andro Andriamanitra ary izy mifototra ny fiainanao, ajao fa masiny. Ajao fa masiny. Matetika ny fifikirana fo aman'olona dia mahatonga ny fonao tsy tena mifikitra 100 isan-jato amin'Andriamanitra. Ny fon'olombelona mpiankohoka marina dia tsy mora tohana sy manao otro-po satria ny tena mpiankohoka marina dia efa nametraka 100 isan-jato ny momba azy sy ny fitantanana ny fiainany amin'Andriamanitra. Ny alalana fa olona nametraka 100 isan-jato ny fiainanao amin'Andriamanitra ianao dia mifona raha miteny an'ity teny ity. Olona tsy mora tafotoana ianao na mora tezitra ianao na misy zavatra sendra mifandiso amin'ny fomba fisainanao raha dia aingana mamely ianao. Raha misy zavatra teny hitanao hoe mety hoe tonga dia vetivety kely dia mora mamafa ny fahadisoan'ny hafa ianao. Zay ny alalana. Fa nametraka 100 isan-jato ny mombanao teo am-pelatanan'Andriamanitra ianao. Tsy makalaza zavatra tsy mety, tsy manana ady na lolo-po ara-nofo ny mpiankohoka marina, tsy manam-pahavalo olona nofo aman-drano ny mpiankohoka marina, fa fanaratsy any amin'ny rivotra ny fahavalony. Paoly ny teny an'izany amin'ny Efesana 4:10 hatramin'ny 1:1. Hozy Jesosy nareo na dia ratsy aza mahay manome zavatsoa ny zanakareo. Halleluja.
no mijerentsika kely fotrany eo amin'ny Efesiana le izy. Alléluia. Efesiana toko fahenina ny andimy manoka ataontsika eo ny andimy fahasivy. Amin'ny andimy faharoambin'ny folo. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa mifanapana sy mifanjakana ny amin'ny mpanjakan'izao famaizinana izao dia ny fanaratsy ny amin'ny rivotra. Rehefa am-piankohoka marina ianao ka olona araka ny fon'Andriamanitra dia ohatran'ny Davida. Tsy ahoanao mihitsy izay zavatra ataon'ny olona fa ny zavatra fantatrao dia izao tsy afaka hanovany fahatsaranao sy ny comportementanao na ny fomba fitondran-tenanao izay faratsy ataony manodidina anao. Tsy mataitra anao, tsy mahakasika anao ilay izy. Ohatran'ny Zoma tapitra ny film, efa potika sy rava ny fiainana, mora le fahazantena mita ihany nandao lena sy fetina mambavaka. Tsy nitaraina mihitsy le tompo, zao ve ny fiafaran'ny fiainako satria izy nalala fa ny omega ny tsy izy ny mamaritra azy fa nisy ny fanarahana hatrany am-boalohany feam-pelantanan'Andriamanitra ny fiainany. Fa vao nomeny le toe-po, averena toe-po, jereo mahasoa kaikinao toe-po le izy hoe. Madio fo hoe mivavaka ho an'izay tsy tianao. Toy izy Andriamanitra hoe mety amin'izay le double portion. Ny ianao ny isan'andro san'andro mangana mihitsy ny lohalika. Everything double, oh my God is good. Oh. Tsy hira le izy. Tsy Andriamanitra atao ohatra double. Non. Aza mifantoka any amin'ny double olo fa ny ato omeo fotsiny le fo andrasan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra afaka anao mihoatra no izay eritreretiny saitsika. Tsy mahareteka ho anazy. Ozy izy Jesosy zay nahavariana anahako. Ozy izy hoe ianareo na dia ratsy aza dia mahay manome zava-tsoa ny zanakareo. Maika fandrainareo zay ny an-danitra. Maika fandrainareo zay ny an-danitra. Tsy hanome ny fanano izay mangataka aminy va izy. Lioka toko fa 2:1 ny andimy fa 3:10. Aza mifantoka amin'ny fahararahana mpanjiny ny fitondran'Andriamanitra ao anaty tranga. Zao fotsiny miangavy ianao tena miangavy mianara manadio fo atombo eo manodidina anao aloha. Na ohatranao hoe tsy voatery efinaritra anao ny zavatra mitranga. Tsy voatery izay tianao no atao ao zato isan-jato. Atsangano ny tana mpivady mety aminao daholo natao vadinao zato isan-jato maraina mandra-parivan'ny andro isan'andro. Zay mahasamanangana makanesa telo fa tonga dia rabanao dia anao fanatitra ho anao. Mifakatinareo fa tsy zavatra rehetra atao vadinao trano dia mety aminao daholo. Na ny éducation, na ny fomba fiatrena ny fiainana, na amin'ny zavatra rehetrarehetra misy ady atrehanao ao trano. Fa sehoy eo mason'Andriamanitra fa ninona zavatra tsy mifanaraka amin'ny sainao aza terena akasika ny fonao. Aza atao makasika ny fonao le izy. Mianara manomboka aloha miainao ohatr'izany. Dia hitanao fa manomboka mialina Andriamanitra mijery anao. Satria Andriamanitra tsy afaka hiady ny adiny olona izay miady ho an'ny tenany. Ianao mivavaka amin'Andriamanitra mba ho kasen'Andriamanitra sy hovain'Andriamanitra manodidina anao, nefa ianao te aneo fa izay tianao no tsy maintsy atao. Fa izy miteny aminao fa ny ataonao rehetra dia mety koa. Ratsapanao fa nisy namely ianao na tokony ho avela. Tamin'nisy fotoana ianao tokony ho avela mihitsy satria ianao malala hoe tsy nentiny nataonao. Dia raha vao nisy izay zavatra izay dia mangatahako amin'Andriamanitra za koa zany tokony ho amela satria isy olona anao izay zavatra tsy voatery afinaritra anao fa tokony ho avelanao. Dia izay mahatonga Jesosy miteny hoe mamela ny eloko hoe tahaka ny amelanay izay meloko taminay. Tsy maharety akavanana.
dia hiteny Jesosy hoe marina fa Jese nanilika any Davida, nanadino any Davida. Fa zao aza mbanjina n'le zavatra nataony Jese ry Davida. Fa mandana mbanjina n'Andriamanitra namotsitra ny Davida tsy ho ao am-pony Jese mba hahatonga ny Davida ho voafidy ho mpanjaka ny Israely. Lasa lalana le fanilihana sy le fanadonoana ho fahatsiarovana ao am-pon'Andriamanitra ho an'ny Davida sy ny namola volan'Andriamanitra azy, anana n'le toe-potadiavin'Andriamanitra mba izy hanandratan'Andriamanitra azy. Nen'Andriamanitra rehefa nandratr'olona izy tsy voninahitra aloha nahatsy fa toe-po. Ohatra tamin'ny maha olombelona io Jese io dia ray tena masika sy rehefa mamaky ny tantara ianao zany dia ozy hoe tena mba enjana koa zany nataony Jese zany. Tsy ohatrany tamin'ny nataony Jakoba mihitsy tamin'ny Josefa. Ny Jakoba indray tsy avoakany mihitsy Josefa fa tiany loatra. Tsy tovy mihitsy Jese sy Jakoba. Jese namela ny faralahany hiatrika bera sy liona. Azonao ve zany? Fa ny tsara tao ambadik'le izy namela n'Andriamanitra molavola Davida ho mpanjaka ny Israely ny ampiandrasan'ondro kosa. Zany hoe afaka hiara-iasa asono zavatra rehetra rehefa tsapanao hoe eny an-tanan'Andriamanitra ny mombanao rehetra. Noho izany tsy fidy no an'le olona manondrana iny nanondrana teo amin'ny fiainanao fa ry inondrakondra ny mihitsy no avadika Andriamanitra ho voninahitra raha-pitso. Atao avy eo amin'ny fonao ny tananao, mpiankohoka marina ako. Mampanaiky ny ato anatiko rehetra verena. Eo ambany fitondran'Andriamanitra sy ny sitrapony. Dia averena zao satria tsy ahy ny fiainako fa any Jesosy dia afaka manao zay tiany atao amiko izy. Misy zavatra indraindray tsy eken'ny saiko nefa tiany hitondrana ahy. Dia zao mampiankohoka marina anao dia enoy amin'izay. Tsy anao ny impose amin'Andriamanitra hoe tsy maintsy tiany lalana. Fa misy zavatra indraindray tian'Andriamanitra milina lalana anao fa tsy hainy amin'izay tokony ho alehanao dia ataony zay anakanana an'iny amin'Andriamanitra mpandahatra anazy satria fantany hoe tsy mety aminao nefa tianao. Avilin'Andriamanitra ianao dia ataony makahala anao fotsiny tsotrotsy normal zany ireny. Noho izany rehefa mahita an'izay zavatra izay ianao dia mifonao fotsiny amboary hoe za tsy taitra amin'izany. Aza manosikosina ireny olona ireny tsisy nizany fiainan'izy tokony ho voakitika ao anatin'izany satria manomboka metsapanao fa tsy eny ampelantanan'le obstacle na le sakana ny aveniranao efa nisy nametrahanao azy melohan'ny fotoana. Dikan'izay izy no mibaiko ny zavatra rehetra. Misy zavatra tsy voatery ho takatry ny sainao fa manirakola izy akala. Manirakola indray izy rehefa avy eo miara-miasa mahasoa zavatra rehetra. Dia sainy hoe irak'Andriamanitra indray zay zany le ao anatinao iraka na devoly raha mampiasa an'ilay any avy aloha devoly ampiasany ianao koa raha teo efa halan'ny devoly. Fa aza mieritreritra hoe masika mihitsy ny devoly dia ataony devoly avelao izy hiasany fa indraindray izy rehefa mety ny fonao zavatra rehetra ataony ireny dia miara-miasa soa ho anao satria tehirizo le fitiavana aza vela aloto le fo soran'Andriamanitra fa Andriamanitra daolina ao ambadika io ninninona va ho any amin'ny tanjona ihany ny efa rako raha-pitso somary orakoraka ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Ary ny farany zareo Josefa tsy nilain'Andriamanitra ny fitiavan'i Jakoba mba azonao amin'izay le izy. Na Jese nanilika Davida na Josefa te hidribla te hiazona Jakoba te hiazona Josefa dia samy nampiasain'Andriamanitra daholo. Tsy nilain'Andriamanitra ny fitiavan'ny rainy Josefa fa nampiasain'Andriamanitra ny fahakalany rahalahany azy
anosika azy ivoaka any amin'ny anjara voatendry ilan'Andriamanitra azy atateraka ny antom-pisiny. Tsy nilain'Andriamanitra ny fitiavan'i Jakoba satria tsy ho tonga any amin'ny anjara voatendriny mihitsy Josefa. Raha nazonony Jakoba tao an-tranony dia nampiasain'Andriamanitra ny fakahalana, ny devoly nampiasa kahala fa tsy Andriamanitra. Fa navelon'Andriamanitra hitranga ilay fakahalana, anosika Josefa hivoaka ny trano ho any amin'izay anjara voatendry ilan'Andriamanitra azy. Indraindray ianao mahita nofo hoe grand lehibe, ho tonga lavitra, ho lohan'ny fahatsirambony, nefa ianao variana hoe eo amin'ilay toerana misy ianao mila safosafo hoe mila zahana ao hoe. Fa amin'Andriamanitra ny destiné ngeza be dia misy ennemi ngeza be koa. Fa arakaraka ny fiasan'ilay fahavalo manilika anao no ahafahafahana hatonga an'Andriamanitra hitondra anao any amin'izay programma tiany hitondrana, satria tsy miankina amin'ny alehiben'ny fanoherana ny fiafaranao fa nisy alfa netomboanao izy koa no omega efaranao. Areteka ho an'Andriamanitra. Jereo tsara ny masony eo akaikinao, hafa mihitsy ny momba anao hoe tenena. Avereno zay hafa mihitsy ny momba anao. Rehefa manaiky ianao hoe mpiankohoka marina, dia jereo masony avelao ny elikin'olona iny hoe avereno misy avelao ny elikin'olona iny. Mety nampanantenanao izy hoe fa nivadika, tsy maninona fa tsy lalana any zany hoe fa ataovy azo antoka fotsiny hoe fa ao amin'Andriamanitra tsara ny toe-ponao. Tsika zany raha ohatra ka miezaka ny marina eo mason'ny olona na tsara eo mason'ny olona, ny olona mety hitsetratsika fa tsy eny am-pelantanan'ny olona ny anjara voatendritsika. Dia ianao koa zany mila mailo tsara fa sao dia mamita tena, satria raha vao ny fiainanao asianao langa fitaka, io kafinafina tsy mahasoa io dia tadidio fa misy fiafarana miandry eo ambadiky ny fijinjana rehetra, famafazana rehetra. Dia ny androany raha tsy tianao hijinjy ianao zay ny fahafitsinety rehetra nataonao mandana mibebaka mivana amin'Andriamanitra. Pasteur Rodolphe no mijoro eto fa fanamasina mametraka ny teny eo am-bavako. Aza fatra-pambomboatra fiainana rehetra fa ny devoly fetsy misy fotoana ianao ihany no ampiasainy hanandrava ny fiainanao, dia amin'Andriamanitra ny tezitra ny fonao nefa ianao tsy mety miova. Tianao ny hanamary tena samy teo tsara ho mason'ny olona daholo ny olona rehetrarehetra, zany mahatonga ny olona ny olona tsara maso, teo tsara ho mason'ny olona daholo. Zay mahatonga anao manao zavatra miafina fa tsy miharihary eny mason'ny olona ny faratsy, satria teo tsara ianao na ratsy aza. Dia zay le fiainan'izay ny atao hoe tsara velatsy eo ivelany tsara fa ny ao anatin'ny ratsy ohatry ny taolana ohatry ny fasanao izy Jesosy. Mba marina rehefa marina, rehefa hoe zao naninkotra ny tena ratsory any io marina io na tsy tia ny olona ntsony ary tsy maninona. Rehefa aveo izy isay re mba sincera kosa izy fa ny mpamosavy mahatonga azy ho vocal amin'ny alina raha ny eny tompo teny ahoana ny eny malala. Fa rehefa mivoaka amin'ny alina izy manitsam-pasana. Aoka ianao ho mpiankohoka marina. Ny fonao Jesosy zato isan-jato, ny ao anatinao Jesosy zato isan-jato, ny mombanao Jesosy zato isan-jato. Tsisy mihitsy ahalalana anao hoe olo-kafa, fa zay rehetra mahita anao dia mahita an' Jesosy amin'ny alalanao. Ny fonao feno fitiavan' Jesosy, ny vavanao misy fiainana rehefa misokatra. Tsy tokony hizara ratra zany mihitsy ianao tonga dia vao mahita zara raha misy irika akalana, misy olona hoe zara raha misy irika akalana efa zafana napoany zay mihitsy, efa napoisiko zay, efa misy réserve kay any anatin'ilay olona any. Voazary raha misy zavatra tsy mety ataon'ny olona dia iny tonga dia mibosta mihitsy manamarina, satria iny ny alalana fa ay mbola misy zavatra tsy mety ao anatinao. Tsy ohatry zany mpiankohoka marina, ohatrandry Davida, ohatrandry Joba.
efa omeko anareo daholo zao a reo karazana sopapa amin'ny examen ampakatra anareo. Le izy zany amin'le hoe andehanao asan'Andriamanitra be dia be fa ty ota anankiray ty ota anankiray ty andeferan'ny tompo amiko fatany fa ty mifaly amiako. Nga ianao rery ny sosoan'Andriamanitra ato amin'ity fanjakana ity. Tsisy miavaka zany fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra fa zay tsy mibebaka miomana fa midina. Zay tsy mibebaka. Ato tsy misy hoe ianona ozy Andriamanitra, ianona ihany tsy mibebaka ny ekeko satria izy kosa efa mpantaona fanan'olona be dia be tany. Non, aza rehefa manomboka mitady anamary tena any amin'ny asa ianao dia efa manomboka baraingo ny mandrakizay ianao, manaitra anao a hiverina andakazerina ao anatin'ny lalan'ny fibebahana marina, midira ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa aza mampiasa tenin'Andriamanitra fotsiny. Ndao iova fo daholo e. Raha mbola iza velona ino, aza mangatakandro. Azany fitiavan Jesosy zany maniraka anay anaitra anao tsy ho varindrina ao anatin'ny torimasom-panahy. Ohatry ny mety ny fiainana ary io fandrika amin'ity le hoe fiainana mahafinaritra sy mety ity. Tsy alova ve mbola tsisy ninoninona mitranga, tsisy désert lalovana, tsisy tonga dia mampanaiky ny toe-po dia ny eo ambony seza mafana. Tompo Jesosy tonga dia manaiky androany. Za zany lazainao zany, za mihitsy le olona mora miakatra raha vao tsy atao sitrapoko. Za le atao hoe mandronirotry raha misy zavatra manaitra ny foko. Teneno Andriamanitra, ty mbola tsy vitako mihitsiny. Za Andriamanitra mba hite hanetry tena ihany fa tsy ohatra tsy lasa mihitsy tsika hatreto hoe aloha miteny ohatra zany amin'Andriamanitra. Aza miverin-dalana, aza manamelo tena koa raha mbola tsy tanteraka. Mandrosoa enoy le teny dia rehefa mandresy lahatra ny fonao ataovy mampandohalika anao any an-trano. Aza vola tsy hita aloha ny vady mbola tsy tonga. Raha io toetranao io no men'Andriamanitra vady no vitany manome androany fa mbola hitany hoe tsy zaka anao le vadiny mahatonga azy tsy manome satria androany nareo isoratra rapitso anao divorce. Amboary aloha toe-po eto anaten'Andriamanitra tsara. Mialohan'ny zavatra rehetra izay irinao, toe-panahy ny tadiavin'Andriamanitra, toe-po ny tadiaviny. Zay ny tadiavine. Halleluja. Minao fahitantsika Andriamanitra ao anatin'izany teny zany. Raha resy lahatra ianao ka tena mifonao ny andrenesanao izany teny zany dia tiako ianao ity tanana mafy an'Andriamanitra. Halleluja. Alléluia. Raha piso hitondra tenin'Andriamanitra anankiray tena namangin'Andriamanitra nandritry ny alina. Zay teny zay a nampitondraina ny lohateny hoe ny fiombonana sy ny fanitsiny. Arakaraky ny ombonana amin'Andriamanitra no andraisanao fanitsina. Rehefa ny teny tsisy fananarana, tsisy fanitsina dia mampametra-panontaniana hoe nivavaka ve le olona sa tsy mivavaka. Rapitso, idinika tsika mahakasika momba an'izay zava-miafina ambadiky ny fiombonan'izay sy ny teny mpanisipa-marinana avy amin'Andriamanitra. Matoa hitsy ny tompo tianao tsara. Aza misy matahotra nareo fa ao anatin'izany teny zany misy olona sitrana na tsy mivavaka raha mametra tanina hoe tompo amin'ny anaran'i Jesosy aoko sitrana ny marady. Non, raha vao manomboka misokatra ny fonao miombona amin'i Jesosy ao anatin'izany teny zany, ongotrongotana tsy hananany antra mihitsy io aretiny io satria olona ilainy ianao ary mety aminy sady tadiavina. Fa manina moa ny olona ny ampahoriany fitadiavany an'Andriamanitra. Ny olona rehefa ampahoriany fitadiavany an'Andriamanitra matetika filanany mameno fony tonga eo fanatren'Andriamanitra izy. Raha ny fivoriana zavatra tadidiny ao dia hoe ny ho miliardera, ny ho ananina, miteraka telo izy mily ny ray dia dera ny ray dia iary. Zay fotsiny rava ny fivoriana dia zay ihany ny ao anatin'izay. Ambinina hony aho izy pasteranay. Zay
zay le tokoavany amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ho afaka ny devoliko ny anina zany fotsiny fa tsisy resaka fiovam-pona ray ary io fiovam-po io tsisy mikitika io sujet io satria tsy tia ny devoliko tiana an'io lasa mpiankohoka amin'Andriamanitra ianao fa tsy mpiankohoka amin'ntsony fa raha ny amin'ny vola ny filana sy ny zavatra rehetrarehetra eto ambony tany azo ny amin'ny lina lalananao soamatsara zany tsy fantoka amin'Andriamanitra ao anatina karazana teny mahafinaritra ny sofinao tianao enona fa misoran'Andriamanitra raha Jesosy Kristy fa mbola tonga tsy mangin'Andriamanitra fa mbola miteny fananarana ohatr'izany anairana amin'ny fony izay rehetra mbola ho ampakarina sotaraiky any ambadibadika any miverena amin'Andriamanitra mijoro tsara aoko amin'ny fonao iombona aminy aoko mpiankohoka marina ianao tsangana amin'ny toerana misy ianao dia andao hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo saotra ray ny amin'ny fitiavana sy ny famindraponao tiaka sitraka sy anome voninahitra anao zay ny amin'ny teninao androany oko izany teny zany ho fiainanao anatinay ho ainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra dia manoka nyity fivoriana androany arivo ity ho ambo-pionana hamanginao fonay atateraka anay ho isan'ny mpiankohoka marina tadiavinao efimbetsaka izay no nitady anao foana mitovy amin'ny olona rehetra indraindray raha mahatonga ny olona miverin-dalana satria tsy nahita izay tadiaviny avy amin'Andriamanitra fa tsy mba mijoro mihitsy zay ho isan'ny olona tadiavinao fa androany zay mahatsiaro fa ny fitadiavanao anay dia ambony lavitra noho ny fitadiavanay ianao androany ariva Jesosy tafahoana ny ty sy manina tia mitondra ny foka eto anatrehanao raiso ny fanoloran-tenako anao amin'ny anaran'i Jesosy amen mazoa toerana vetivety anao fanatitra tsika ho an'Andriamanitra sy filazana foy teorinan'izay dia hivavaka ho anareo dia irava ny fotoana androany Alleluia. Ta Jesosy tsika rehetra ndaonao fanatitra ho an'Andriamanitra tsika dia ary-tsay anatin'ny boksiny izay rehetra no maninao fanatitra ho an'Andriamanitra androany nanapahafolo-karenana ny sakrifisina izay fanatitra hoentinao an' Jesosy androany dia homey voninahitra izy amin'izany programantsika raha-pitsy maraina dia miaraka tsika ao anatin'ny fotoanan'ny fiombonana ao anatin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo izay mariana fa tsy eto amin'ity toeran'ity tsika ny fotoana raha-pitsy fa etsy amin'ny sopu ao amin'ny rihana faharoa ary amin'ny valo no fotoana raha-pitsy fa tsy amin'ny fito tahaka ny mahazatra atsika satria ity toeran'ity tsy afaka ampiasaina raha-pitso dia etsy amin'ny sopu zany tsika raha-pitso maraina amin'ny valo ny fotoanantsika tainy Jesosy tsika rehetra akoatr'izay ny efa nambara tamintsika teto hoe tokony misy programa irahantsika amin'ny lahady zao fankalazana ny anniversaire ny asa fanompoana dia eto dia milaza amintsika rehetra zany fa noho ny amin'ny antony fandaminana manokana dia nahemitra ho amin'ny fotoana ho lazainantsika amin'ny fotoana manaraka ihany io fankalazana ny anniversaire io averiko dray mandeha tsy ho tanterahana amin'ny lahady zao ny fankalazana ny anniversaire ny hvkl fa ho ahemitra amin'ny fotoana mahamety azy zay ho lazaina amintsika eto ihany ka ho anao zay efa nanatanteraka efa nividy billet dia mba engaviana ianao anatona ny pastoriaja ok manatona ny pastoriaja zany zay rehetra efa nandoha vola ny vidy billet dia mba somary mirécupéré kely ihany aloha ianao zany le vidina billet fa rehefa tenenina amin'ny fotoana manaraka indray le izy dia amin'izay indray tsika mividy vaovao ta iny Jesosy tsika rehetra dia ny programantsika ny amin'ny herinandro ho avy iny tsisy miova ny fotoanantsika ny fotoanan'ny sekoly etsy amin'ny sopu ihany eo amin'ny rihana faharoa latsinainy ny talata ny alarobia dia isaky ny amin'ny fito maraina ka hatramin'ny valo sasany raha zao ianao vao tonga eto dia manana an'izany programa zany tsika isan'andro latsinainy talata alarobia latsinaintsika manaraka ny sekolin'ny famana olana talata sekoly fanasitranana alarobia sekolin'ny tokantrano ny fitahim-pana fanambiana toetra dia anasanatsika ireo fotoana ireo fotoana isa maraina novozatsika ndray miaraka amin'Andriamanitra ary raha matsiaro ianao dia tena hoe zava-dehibe ho atsika mihitsy zany hoe tena mandray tenin'Andriamanitra ianao miaina tenin'Andriamanitra mandritra ny tontolo andro dia tena renao hoe ny fafenon'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao ny zomatsika dia eto amin'ity toeranyity ihany ny amin'ny herin'ny androany amin'ny 4 ora tolakandro
tahaka ny fotoana izay mahazatra antsika. Misy koa afaka manaraka ianao amin'ny radio hvkl radio 90.8 FM. Dia afaka rahanao any reny toriteny reny fampaherezana, misy fijoroana vavolombelona mbola afaka ianotsika koa ao anatin'izany dia anasanantsika daholo zany rehetra zany tahin'Andriamanitra manokana ianao. Manasanao hitsangana. Injiro ny tananao dia hivavaka ao ny fanatitra isika. Indresany hatsaranao Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fa afaka mijoro zahay, tondra fanatitra eto anatrehanao. Satria teninao ny manambaran'izany dia manefy zany zay ho fankatoavana ianao. Fa mba tsarovy ahita ny fankasitrahanao ny tsirairay avy izay nitondra fanatitra teto androany. Tahaka ny fankasitrahanao ilay vehivavy mahantra tonga tao amin'ny tempolo nitondra ny fanatitra. Dia ozy izy ianao inona anao be indrindra satria tamin'ny fonina nomezany. Mba ho tahaka izany ny fijerinao ny tsirairay avy eto androany Andriamanitra. Ahita ny fankasitrahanao ny tsirairay avy. Ary ninninona netiny ny tsirairay sombony avy tamin'izay rehetra nanambinana sy ny tahinao anay dia mba hakasitrao izany ho voninahitry ny naranao. Fa mihoatra noho izany mba hakasitrao koa ny fanoloran-tenanay tsirairay avy ho anao mandrakizay ho voninahitry ny anaranao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miteka mafitsika voninahitr'Andriamanitra. Alleluia. Ahofainy amin'i Jesosy ny tanantsika dia aoky ny tananao miofahofiny ifankahita amin'Andriamanitra androany. Teneny Jesosy hoe ny atao poko manontolo Jesosy dia ny iray siombona aminao mandrakizay. Raha hitanao fa mbola misy tsy tanteraka atao poko dia zany ny antony mahatonga manantona anao. Jesosy tsy tonga nameloka anao zany, fatany dingana misy anao hoe atraizy ianao androany. Fa manaitra anao fotsiny izy sy manasa anao androso tsara kokoa ao amin'ny sekoly ny fiarahana aminy. Manaitra antsika amin'ny fahamarinana izy mba handiana antsika amin'ny fahamarinany. Manaitra antsika amin'ny teniny izy mba hijoroantsika ao anatin'izany tenim-pahamarinana izany. Hozy Jesosy hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fataoko aminareo zany. Raha voavavaka mifanaraka amin'ny sitrapony no mipololotra eo am-bavanao toana ny tenin'Andriamanitra araka ny fon'Andriamanitra dia mora kely amin'Andriamanitra ny miasa ao ambadika izany satria tsy hivoana amin'ny sitrapony mihitsy izay zavatra angatahanao aminy. Androany hariva sokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Enonao ve ilay zavatra mitranga ny jorony mamambobo vavolombelona teo? Hatramin'izay aho izy any am-pofoana no mivavaka. Fa tamin'ity indray mitoraka teo izy tafavoaka teo amin'ny vavako ny fivavako. Dia nikasika ny fiainan'ilay ankizy efa mialain'Andriamanitra ary namerina n'ilay fiainan'ilay zaza ho amin'ny laoniny indray rehefa mipololotra avy ao am-po ny fandresen-dahatra manokatra ny vava hivavaka amin'Andriamanitra. Tsika inona ny matery ianao amin'ity takarivo ity. Azam-boamboarina ilay izy fa izay fatsorana spontanéité ilay tena hoe avy anatin'ny fonao manokatra ny vavanao zay ny atao hoe vavaka mipahatsorana andrasan'Andriamanitra androany hariva. Sokafo ny vavanao dia aza mamorona vavaka fa izay fandresen-dahatra ao anatin'ny fonao avoay amin'Andriamanitra amin'izay. Vavaka isika raha ny anaran'i Jesosy. Sokafo ny vavanao, teneno izy miresa aminy inona ny tianao ataoko aminao. Zay ny lazain'i Jesosy androany hariva. Jesosy amin'ity takarivo ity misaotrany amin'ny fotoana androany. Enonao anay, amanginao anay, itenenanao aminay, izaranay aminao izay avy ao am-ponay sy fandraisen-dahatra ao anatinay. Hoentinay eto anatrehanao androany hariva. Mino ary mpamaly vavako fianao ny miaino ventsy-polo pololotra avy ao am-pony ny mpanomponao tsirairay avy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy ny valiny avy amin'ny tombo ho anao amin'ity takarivo ity. Mandehana fahatononoko ny aino
sy namaly ianao Andriamanitra. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ninninna zavatra rehetra avy ao anatin'ny fonao ka nasandranao teo anatrehany dia azoko antoka fa hiaino sy hamaly ianao Andriamanitra. Sitrana amin'ny rofonao rehetra, aoka ny olana rehetra hiva, aoka mifanangejana rehetra ho afaka, ny fatorana rehetra hiaisotra amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manamelo tena fa tsy fotoana ny fanamelohan-teny zao. Tsisy fanamelohanao amin'ny Kristy Jesosy. Mbola tonga amin'ny famindrapono ny fahasoavana izy, anangana, ampijoro, hitahiry ianao amin'ny fitiavany. Mandehana fa voavela ny elokao. Mandehana fa ilay tokana sady marina ny fitiavana, izy no hiasa amin'ny antsipiriam-piainanao ray manontolo. Tsy ho tanteraka ny faniriany marina. Ko satria nanamarina anao mamaim-poana izy tao amin'ny Kristy Jesosy, no ny fiasan'ny fanamarina sy ny fahasoavany ary ny famindrapony, mandana rylainao amarinina tao ambadiky ny fibebahana sy ny fandraisana azy fa ny tompo ombanao. Izy hiaro anao sy ny ankonanao. Tsisy fiadiana voaforona amelezana anao ka ho ambinina zany. Ary ninninna fiasan'ny fahavalo amelezana anao dia zana-tsipika tsisy fiatraikany zany fa Andriamanitra no hiasa hijoro anatanteraka ny fahasarom-piariny atomobana ny momba anao rehetra. Mandehana ary fahitanao any Jehovah ka hiaro anao. Mamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindrafo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka amianao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Azadino ny fotoanantsika mifandraisana raha-pitso eny amin'ny Super U Analakely amin'ny 2e étage. Lazao ny namana matsakaiza rehetra zay tsy tonga androany fa any amin'ny Super U ny fotoanantsika raha-pitso amin'ny 8 ora maraina no manomboka Super U 2e étage Analakely, tompo klasy, tompo vavy.